Rajoel. Ya, eto dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy. Tonga eo amin'ny kiondalana ny firenena ankehitriny. Ka manao antsoavo ho an'ireo rehetrarehetra izay efa nanao ny heviny sy ny safidiny, izay nisafidy tamin'ny fividinana voalohany. Miantso anareo mba anamarika ary anamafy izany safidinareo zany mba ahafahantsika manova ny tantaran'ny firenena. Fa indrindra ianareo ihany koa izay nisafidy kandida hafa. Za mampanantena anareo fa tsy ho diso fanantenana nareo ary izay zavatra lazaiko dia ataoko velo rano aminao vahoaka malagasy. Fanavitra ny Madagasikara, ametraka ny Madagasikara amin'ny toerana misahaza azy mba ho lohantsika ary eo modely aty Afrika. Ka miantso anareo rehetra izay mbola misalasala enina dia nareo tsy mitovy hevitra amiko aza. Manao antso aminao ndao ifanometanana, ndao ifandretanana ary andao mba ho feo ray, mba fo ray mitempo no resahantsika rehefa navitra ny Madagasikara. Tsy maintsy avitro Madagasikara, tsy maintsy mandroso Madagasikara ary aleo mba filoham-pirenena tanora manana trakefa tia tanindrazana ary indrindra manolo tena ho an'ny tanindrazana no hitantana an'ity firenena ity. Ka noho izany dia izao ianao isika rehetra no tsy maintsy hanavitra ny Madagasikara. Ho ataoko ny ezaka rehetrarehetra amin'ny foko iray manontolo, amin'izay tratrako iray manontolo hampandrosoana an'ity firenena malalantsika ity. Ka dia manao antso aminareo vao maraina dia fao ny adidy. Ho anareo izay mbola tsy nahazo kara-pifidianana, makanaisany amin'ireo bokotany fa fotoanany izao anehoanao ny safidinao. Tsy emitra ntsontsika fa androso. Tsy misy intsony ary tokony tsy hisy intsony filoham-pirenena anakatona fiangonana. Tsy hisy intsony filoham-pirenena hipody ny taninao. Tsy hisy intsony filoham-pirenena anagadranao no ny hevitra tsy mitovy na anagadranao satria manao asa mitovy anao. Ka zay no angatahako aminao vahoaka malagasy. Apio fa avotantsika Madagasikara. Ka zay ny fanantenanao ataontsika rehetrarehetra. Tsy maintsy votantsika Madagasikara. Ka zao tsika rehetrarehetra aleo filoham-pirenena afaka mampitambatra ny malagasy no hitondra ny Madagasikara. Tsy afaka ataon'ny filoham-pirenena anankiray ny tantana ny firenena raha tsy mifidy anazy ny anatsimo, raha tsy mifidy anazy ny anavaratra, raha tsy mifidy azy ny anandrefana, ary raha tsy mifidy azy ny atsinanana. Fa za dia ho filoham-pirenena anareo malagasy iray manontolo. Ho filoham-pirenena ny tatsaha, ho filoham-pirenena ny tanora, ho filoham-pirenena ny tsy anasa, ho filoham-pirenena anareo marofy, ho filoham-pirenena ho anareo zoky raha aman-dreny. Zay ianareo tsodrano no angatahako aminareo rehetrarehetra. Apio mba ahafahako manampy anao. Apio mba ahafahako manavitra ny firenena. Tsy maintsy avitra i Madagasikara ary tsy maintsy tafita ny malagasy. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Misaotra anareo mbola misy 5 sekondra. Eny tompoko. Ya mahafinaritra ihany moa miteny farany. Fa no lazaiko aminao vahoaka malagasy dia ho filoham-pirenena mendrika anao ho mendrika anao rehefa vahoaka malagasy. Ho filoham-pirenena tsy hamitaka anao. Ho filoham-pirenena hitsinjo anao. Ho filoham-pirenena anareo zay tena marofy. Ho filoham-pirenena anavitra ny Madagasikara. Tsy maintsy avitra Madagasikara. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Dia misaotra anao Andriamatoa Andrinirina Rajoel, kandida fahatelo amby folo izay hiatrika ny fifidianana amin'ny alarobia izao. Isaorana ihany koa ianao Andriamatoa Marc Ravalomanana, kandida nilarana fa 5 niatrika ity rehetra ity amin'ny izay fifanatrehana teo aminareo amin'ny rahalahy zay.